Mbola tsy voafehy ny fandriampahalemana ao amin'ny fokotany tsararano ambany amin'izao fotoana izao. Ny fanendahana sy ny alatra madinidinika no tena mahazo vahana raha ny voalazan'ireo vahoaka. Ny talata lasa teo iny no nahitana trangana fanendahana fara ny teny an-toerana. Hita teny amin'ny sisin-dalana ny zavatra izay nangalariny ireo mpanendaka ireo. Tsy tanam-polo ireo mpanendaka no manao ny asany fa mitondra ny fitaovana, meso ary ihany koa ireny kobay ireny. Na eo aza izany efa misy ny ezaka nataon'ny lehibe ny fokotany eny an-toerana. Tamin'ity volana ty zany ny fandriampahalemana tamin'ny télé raha ny fokotany boany zany tena nazovana zany reo le mpanao asa ratsy zany manendaka sady mangalatra. Ary zireo zany efa misy groupement mihitsy zany zireo anjola roa zany fa izay zany mbola manenjika andreo fa ny zavatra ty zany miangavy andreo mpitandro filaminana zany mba hanampy anay zany hanampy anay FOKOTANY tsararano ambany mba hiara asa zany zay hanenjika andreo mpanao asa jolary satria menimenina zany boka amin'ny fito ariva efa misy ny mpanendaka ary izy ireo zany efa misy groupement fa fatapatany amin'ny adoniny anaran'ireo zareo zany fa ny toerana zany be zany valabra ty tsara ty fa iny manahirana kely aminay zany fatra farako fotsiny apetako amindreo vahoaka zany rehefa sorona amin'ny andro alina zany mba tokony rehefa tonga fotoana atorina zany mba tokony atoro fa tsy mandeha miboaka tsony zany satria milasa mahazovana reo le mpanao asa ratsy zany. Ny fanamafisana ny fandriampahalemana izany no angatahan'ny vahoaka eny amin'ny fokotany tsararano ambany. Ny fisian'ny mpitandro filaminana midina ifotony sy eny amin'ny sefatrano izany no andrasan'ny vahoaka amin'ny mpitandro filaminana.